Alahady fahatelo anaovantsika fampianarana. Inoko ry havana fa mbola eny am-pelantanantsika eny ty boky kely ty andraisantsika ny noty. Dia ho antsika izay mbola tsy manana moa afaka maka ao amin'ny birao ao a. Dia tsy raiketana rendez-vous amin'olo-kafa izy ty hoe fa soratra masina no horaisitsika ao anatin'izany. Ny anjara toeran'ny hira amin'ny fanompoam-pivavahana. Fa maninona moa sika ny mihira ao anatin'ny fanompoam-pivavahana? Fa maninona izy toa dia vavaka dia adiny efatra tsika vavaka ihany. Ary maninona loatra toriteny ray manontolo. Fa tao jerentsika ry havana ny anjara toeran'ny hira ao amin'ny fanompoam-pivavahana. Ny tapany voalohany fampianarana ataoko a, ny tapany faharoa hira ny Mpitandrina Mahamasina ho fampiarana izany. Ndao ary havana. Ny hira dia fiainany voakan'Andriamanitra. Fiainany voakan'Andriamanitra ny hira. Ao amin'ny testamenta taloha dia iraina ny hira amin'ny fahoriana, fampitoniana sy fiononana ary fisaorana. Tatsika zany amin'ny Samuel faharoa toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo hatramin'ny fafito amby roapolo sy ny sisa. Fanehoana ihany koa, fanenenana sy fahalelovana. Dia efa malahelo zany na manenina amin'izay ratsy natao a dia mihira. Jeremia toko fasivy andiny ny fasivy hatramin'ny faraika amby roapolo. Fa fanenenana mitondra ho amin'ny fibebahana. Fa ny hira ihany koa amin'ny testamenta taloha dia fitarainana amin'Andriamanitra. Fitarainana amin'Andriamanitra. Anisan'izany ny salamo fasivy amby enimpolo, ny andiny ny efatra amby sivifolo ka hatramin'ny fasivy amby enimpolo, sy ny salamo fa efatra amby sivifolo andiny ny faharoa amby zato. Ka sady fifonana no fangatahana, indrindra fangatahana famelan-keloka amin'Andriamanitra ny hira. Fa ny hira ihany koa dia tsara ho fantatritsika ry havana fa fangatahana fampaherezana sy fanovozana hery amin'Andriamanitra. Arak'izany ary ny hira ao amin'ny testamenta taloha dia fanehoana fahatokinan'Andriamanitra mihitsy. Araka ny hitantsika amin'ny salamo fahaenina amby efapolo andiny ny faraika amby telopolo amby zato. Dia ao anatin'izay fahatokinan'Andriamanitra izay miatoraka any amin'Andriamanitra rehefa mangataka famonjena. Fa ny hira zany raha fitiantsika izay tapany amin'ny fahoriana izay dia fangatahana amin'Andriamanitra hanafaka ao anatin'ny fahoriana. Dia io ny avian'ny hira amerikanina antsoina hoe gospel. Gospel song zany le manahira moa rehefa mihira gospel zany le teny anglisy tsy hain'le mpijery. Azonareo moa izy god ihany mba hainy god. Zay ihany no hain'ny mpijery. Le olona koa zany le mpihira ty zany mba mihetsiketsika fotsiny eo. Tsisy filazana tsara tonga mihitsy zany izy. Fa dia mba mahita ny olona mihetsiketsika eo sy le feony mba hiana. Fa tena hira-pahafahana io. Ka rehefa mihira gospel zany a dia tokony ambarany dikany amin'ny teny malagasy. Fa tsara koa ny hirana azy amin'ny teny malagasy. Fa manjary bloqué ny filazana tsara. Fahoriana zany zay. Fa atao jerentsika indray ary amin'ny fifaliana. Amin'ny fifaliana ny tantara voalohany toko fahatelo amby folo andiny fahavalo, ny zanak'Israely dia nitsinjaka fatratra. Naninona hoe? Fampianaran-diso zany. Ny hoe rehefa any am-piangonana, rehefa lasa kristianina dia maninona? Tsy mandihy. Zay aloha zany izy. Fa mitsinjaka fatratra miaraka amin'ny zava-maneno. Tamin'izaho tany Afrika ry havana tena gaga mihitsy rehefa manao rakitra adiny ray ny hira. Adiny ray ny rakitra. Fa miala avy rehefa ary izy amin'ny dolara tena ay. Ary any amin'ny faritany zany tena fanaony any amin'ny faritany. Eto moa zany somary mangatsika dia somary mba milamindamina fotsiny. Zay zany le izy. Dia miaraka amin'ny zava-maneno, miaraka amin'ny antoko-pihira. Milaza fandreseny zany, milaza fisaorana zany, milaza fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany. Ary hitantsika tsara amin'ireo salamo marobe, raha tsy teny afa-tsy ny salamo 150 dia milaza
sady mandeha anao zany mitsinjaka ianao no mihira ny fahatsaran'Andriamanitra. Zay ny fifaliana ao amin'ny testameta taloha. Fa eo ihany koa ny fiombonana. Ny hira dia milaza fiombonana, manamafy ny fiombonana amin'ny fiarahana manompo an'Andriamanitra, eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahan'Andriamanitra zany. Io Fanahy Masina io kay dia miasa amintsika mampiombona amin'ny alalan'ny hira. Dia zay ny mahatonga ny korala rehefa mihira, rehefa feo voalohany dia mitovy daholo, fa tsy misy hoe feo voalohany dia ny ataritiko kely ohatran'izay na ny ataoko mafimafy noho ny hafa, fa rehefa feo voalohany dia mitovy daholo, feo faharoa mitovy daholo, feo fahatelo fa tsy atoko-pira hoe ao anatin'ny feo fahatelo misy feo firy enina samy manana ny feo fahatelony. Zay zany tsy mety zay fa mariky ny fiombonana. Ary tsarovy fa asa fanompona tao amin'ny tempoly ny hira, tena asa fanompona mihitsy ny hira. Davida dia nanangana toko-pihira be dia be tao amin'ny fiangonana, dia misy mpitarika azy daholo reny le mpihira reny, dia zava-dehibe zany. Fa fitaovam-piadiana andresena ny fahavalo koa ny hira. Ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany rehefa andeha hiady dia tsy ny maramila no mandeha aloha fa ny toko-pihira. Ka rehefa mafy ny hira dia mandresy ny zanak'Israely. Zany hoe raha andeha hiady zany tsika hanafika ny komoro ohatra, dia ny korala no levatsika ohatra zany korala zany mandeha aloha. Fa ny hira ihany koa dia vavaka ny hira, hanehoana ny firaisana sy ny fiombonana amin'Andriamanitra. Fandao hivadika any amin'ny testameta vaovao tsika ry havana. Ao amin'ny testameta vaovao ny hira dia fiainan'i Jesosy Kristy sy ny mpianany. Zany zany tsy dia mba efa hitantsika loatra zany. Matio 4:7, ny Marka 4:2, tena fiainan'i Jesosy sy ny mpianany ny hira. Fa ny hira ihany koa dia vavaka sy hira fiderana an'Andriamanitra, dia mitovy tany amin'ny testameta taloha, mitondra hery, mariky ny fahefana ihany koa, ary tena mitondra fahafahana ihany koa ny hira, raha tsy hitentsika fa tsy izay voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:5-5 dia io natonga ny Amerikanina mainty hoditra mihira ny hira-pahafahana. Dia hainareo tsara zany zay hira-pahafahana zay, ny gospel song zany resantsika izany. Fa fiainan'ny olona masina sy ny olom-bovonjy ny hira ho fiderana an'Andriamanitra. Fiainan'ny olona masina sy ny olom-bovonjy ny hira. Zay zany ny alalana tsika. Any an-danitra tsisy minambary tsony any, any an-danitra tsisy manambady tsony any raha tiana hiteraka aty an-tany manovokovoka. Zay fa any zany tsisy fanambadiana tsony any, tsisy. Ny anjaranao any an-danitra sokatra ny vava dia mihira, zay fotsiny ny anjaranao any. Zay. Dia aty zany dia efa manaova répétition mianatra mihira. Zany zay izy. Fiainan'ny olona masina sy olom-bovonjy ny hira. Ndao ary jerentsika hoe iray amin'ny asa fanompona masina ny hira. Dia ahoana zany? Tsy fialam-boly, tsy fangalana filinina fotsiny, fa misy olona maka filinina amin'ny hira fotsiny aty am-piangonana. Efa nampianariko moa hoe tenin'Andriamanitra ihany no azahoana aim-panahy. Zay le izy. Aza fangaro zany ny filinina sy ny aim-panahy. Fe moa zany ampianariny fiangonana zandriny atsika lasa ny filinina be dia be. Tsy fialam-boly ny hira raha ty amin'ny mpiangonana zany fa ao amin'ny soratra masina dia asa fanompom-bahoaka an'Andriamanitra, liturjia ny dikan'izay. Liturjia zany. Ny fiangonana rehetra no asaina mihira, dia mihira mafy mazava ho azy. Misy ny olona nomena Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana hira, misy nomeny fanomezam-pahasoavana hitendry. Zany. Fa misy koa ny olona somary ahitsy ihany arakaraky ny fitezana atao. Fa rehefa mihira izy, tsaroanay toko izao ny soabe no ray do manapatapitry ny hira. Zany ary tapitra ihany hira fa tsy tafiditra ao anaty clé mihitsy le tsy ao anaty gamme mihitsy. Eny tsy fanompoam-pivavahana ny fanompoam-pivavahana rehefa tsy misy hira. Zay zany aloha anankiray. Fa manarak'izay
ny hira tsara sy mendrika ary miavaka no mendrika ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra. Ny hira averiko mandeha, ny hira tsara sy mendrika ary miavaka no mendrika ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy mihaino hira kitoatoa. Zany no ampianarana antsika rehefa mba mihira dia mba hajao ihany le solofara mbola azo atao. Raha miangona tsy anjana aritsika dia ny kristianina manaraka solofa tsara mihitsy. Zany zava-dehibe zany. Tsy voatery ny kristianina rehetra kory no mahay solofava, mba ahitsy eny zay azo ahitsy. Tadio ihany koa fa fitaovana entina mitory sy manabe ny hira. Fitaovana entina manabe. Ny hira no nentin'ny anjely nanambara ny vaovao mafaly ny amin'ny nahaterahany mpamonjy. Zany hoe ny hira dia azo atao hitondrana ny afatr'Andriamanitra. Rehefa ny hira Paoly sy Silasy tao am-ponja dia nanaraka azy ny hira koa ny gadra rehetra tao am-ponja. Dia fantatritsika fa nivoaka ny fahafahana. Ny hira dia fifampitaizana mitohy ho an'ny mpino. Fifampitaizana mitohy ny hira. Inona ary ny tokony atao rehefa mihira? Ny tokony atao rehefa mihira, ny toe-tsaina entina mihira dia mikendry ny fahatsarana sy ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fa ao anatin'izany koa aza mihira amin'ny fanompoam-pivavahana raha tsy mitafy fanetretena. Fa misy any amin'ny tokom-pira hafa any tsy manaiky izy raha tsy izy ny eo voalohany eo mba ho hita ho azon'ny kamera. Fa zany aloha tsisy ato amin'ny Toeran'ny Mahamasina zany, tsisy ato zany. Fa tena misy ohatr' zany tsy maintsy izy no hita dia rehefa le pakasary koa misy ihany no alain'le mety miteny zareo za ihany alaina, za ihany alaina. Zany mety mitrangy zany. Fa tena tao amin'ny fanetretena mba hisandrata ny voninahitr'Andriamanitra ny hira. Ny toe-po entina mihira maneho fitiavana sy fiombonanaina. Fo miara-mitempo, zay ny dikan'le tempo. Drok-dak, drok. Fa misy olon'le drok-dak anazy ny tompony hafa mihitsy ny reny tsy mifanaraka amin'le rythme le atao. Dikan'izany zany miaraka miombona maneho fiombonana, miara-mitempo amin'ny gadona sy ny rima ny hira. Ary zava-dehibe ny fanarahana rima ao anatin'ny hira. Fa eo ihany koa ny toe-panahy entina mihira mahatsiaro fa vavaka sy asa fanomponan'Andriamanitra ny hira fitoriana ny filazantsara. Ka tsy mitovy amin'le mpihira mampiseho tendrombohitra misy ty ery Atsonjombe zany le misy olona fa ijery le tendrombohitra fotsiny mijanganao loatra. Tsisy miditra amin'ny lohany mihitsy le hira fa le tendrombohitra ihany mijerena. Ohatra zany resako zany fa tena tsy mitovy amin'izany akory ny hira aty am-piangonana. Fitoriana ny filazantsara ny hira. Tena fitoriana ny vaovao mahafaly ny hira. Dia rehefa mba mihira kosa ianao dia mba mitsika. Fa vaovao mahafaly inona moa ny ataonao miketrina ohatr'izao mitsatrana zany monjomonjo ohatr'izao mihira. Hitanao zao tsata masina rehefa hira rehefa aveo dia zareo izy monjomonjo. Ao anatiny ao zany fa zao fa hitsika tsara izany zao rehefa mihira rehefa aveo. Ny toe-batana enti mihira, ny fitafiana sy ny fihaingona masina. Zareo angeny tsara tarehin'ny Toeran'ny Mahamasina. Oka fotsiny. Tena akanjona garçon d'honneur sy fille d'honneur. Ny kalazam-peo atao mazava tsara zany na klasika io na rindrakiro na atsapanahy io na inona. Ataovy arakarak'izay tokony anaovana azy. Ny hira fa tsy hifangaro. Inona ny tokony atao rehefa mihira? Tena mihira ara-panahy. Fanompoam-pivavahana fohy fitaom-bavaka. Alohan'ny hira zany fanomanam-panahy fa ataon'ny tokom-pira moa zany. Ny ara-tsaina fitadidiana tonon-kira. Saky tondreto moa ava ao aminao ny boky-kira ohatr'izay tamin'izany tokom-pira. Mbola omeko anareo omeko anareo mihitsy. Afaka alainareo na ny hira ao anatiny azy. Fa ny tokom-pira amin'izao tsy manana cahier des charges zany tamin'ny andron'ny dadabe zany. Efa etsy voaka zara inona raha ty partition. Fa raha ny tena marina mba adika ho tanany ny zay zany le izy ny fitaovana ilaina amin'ny hira zava-maneno. Zay no mazava-dehibe ny zava-maneno. Eto aravana dia hita fa raha misy ny zava-maneno tsara mba anisan'ny tsara ny sonorisation atao mba hitehaka sika aravana sy ny sary atao am-piangonana. Misaotra ampiteny koa tsika fa mba anisan'ny tsara na ny sary na ny feo atao am-piangonana. Misaotra ny fipizeda menakavy sika. Zay zany.
dia ny zava-maneno ny fomba fitendrena zava-maneno natao anatsarana sy andravahana hira ny zava-maneno natao hitariana ny mpira ho amin'ny fiombonana sy ny fiarahana natao hiarovana ny hira tsy ho diso dia sika koa zany rehefa mba miaino mitendry mpitendry dia mba henotsika tsara rehefa ao ve zany mahafinaritra mihitsy ny atao mpitendry ampiakariny clé kely dia manaraka koa tsika zany miakatra clé kely miakatra araka zany io tsika zany ndray manko lava be le hira dia mahamona aminaina dia mba ampiakariny zalaka dia miakatra koa tsika zay ny dikan'iny le aleloiny andelina iny miakatra ho any an-danitra zay ny dikan'iny eny ary amarana ny fomba fihirana mihira marina mifanajam-potoana manaja izay ny fanarahana maneho fitoviana sy manaja fiombonana esorina ny toetsaina te hisongadina noho ny hafa na manakona ny hafa tany amin'ny fiango anankiray rava nisy ankizy niala tsy nanao koralina tsony fa rehefa le mietsika zany tsy fanahinina le mietsika le tokopira dia izy eo fara ao dia takona foana izy zany fanatry finjara zany tsy mety takony le farany dia nalainy fahavalo mihitsy le eo alohany eo fa hoe manakona azy izy moa niala tsy nanao tokopira tsony tsy dia misy enzany akory mety tsy dia fanahinina fa dia mba tonga ao azy reny hira azo ny mpiaino ny tonony fa le zaza ndray mafy be le zava-maneno tsy vakatra akory zay tonony tsitso izy iny zany ny atao hoe hira vavaka mangina zay zany le ny zava-maneno zany maneno mafy fa le natao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra rehefa malalo ao amin'ny tompo ina ny tokony ataontsika rehefa mihira kolosite zao ny feo entina mihira ajao ny sokajim-peo sy ny asom-peo ny karazam-peo anananao fa nomen'Andriamanitra anao zany dia atsarao io feo ananatsika io iaino ny feo kira indrindra fa niafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra tsara ary maneho fahatsaran'Andriamanitra ny hira ary manome voninahitra sy manandratra an'Andriamanitra dia ity ry havana inona no hira tsy akasitrahan'Andriamanitra misy hira tsy akasitrahan'Andriamanitra dia ny salam'izao ny hira mahafaly sy manandratra ny satana na ny mozika io misy mozika tena mahafaly ny satana ny hira manira-tsira an'Andriamanitra na manompo an'Andriamanitra blasfemy ny hira manandratra sy manaitra ny filany indrindra fa ny filany nofo alaivo sara ny eritreritra nge hoe ny akanjo anaovanao dia tsy mifantoka any amin'izay hira teneninao ny olona fa any aminao ny tarehany hitany zay zany misarika any amin'ny filan'ny nofo ny hira manindraindra sy manasongadina olo-tokana na olombitsy ary ny farany ny hira ratsy dia ny hira diso sy mivalana ka rehefa mivalana le hira na diso tsy mahamenatra ny mamerina azy mifona eo anatrehan'Andriamanitra tsy voaomana tsara ny hira tsy ampy répétition mikorotana ary vokatry ny aingam-panahy sy ny nofinofo ny zava-mahadomelona sy ny zava-mahamamo tsy akasitrahan'Andriamanitra zany farandriava ny hira atao amin'ny fahamarinana tsy misy fiatsaram-belatsia aza sina fiatsaram-belatsia rehefa mihira na ao anatin'ny sampikambana zany na ao anatin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany amen.